avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Hernandez assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Manulciano ni vaovao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Manulciano ni vaovao. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manulciano ni vaovao. Miamitombo isatrany ireo vahoaka manatevin-darina ny tolona ho fanavotana ny firenena raha ny hita tamin'ireo tonga teny amin'ny kianjany 12 androany. Sainka niompana tamin'ny fitakiana, fiovandrafitra sy fitantanana madio avokoa ireo mpitolona nandray fitenenana androany. Tsy eto Madagasikara intsony Ian Rajoel fa nentina fiaramanidina frantsay niala tao Sainte-Marie araka ny vaovao navoaka ny onjapeo RFI. Andrasana ny fanazavan'ny fanjakana malagasy manoloana izay hoy ny masivoy ny Madagasikara teo aloha paraina Auguste. Iroso amin'ny fivoriana tsy ara-potoana andiniana ny déchéance amin'ny filoham-pirenena izay fangatahan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana ny eo anivo ny antenimieram-pirenena raha ampitso. Aritra 2 andro raha ela indrindra ny fivoriana. Nosokafan'ny syndicat-ny mpandrarahany Fonjandroany ny quartier Maputo izay toerana voatokana ametrahana ireo gadra politika raha tokana hofoanan'ny ministry ny fitsarana teo aloha izany ny volana febroary lasa teo. Ny antsiporiandreo no entina amintsika ato anatin'ny fahampahalalam-baovao. Androany fahatelo amby folo ny volana oktobra 2024 aterina indray ny iaraba topoko lasy topoko vava anao izay manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo amin'izao alina izao. Asaina mpanajany ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Sarotra ny tondra firenena anaty famoretana ny vahoaka sy ny fampiasana hery. Hoy ny Général Lilson René de Rolon naneho ny heviny manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Miala vetrano izy ny legitimité ny mpitondra raha toka tsy nanateraka ny zavatra nampanantenaina ny vahoaka. Gaëtan miala ny legitimité ny mpitondra raha ohatra ka tsy mitanterana ny zavatra nampanantenana ny vahoaka, hoy ny Généraly Lilson René de Rolon. Etsy vahoaka mitaka ny zavatra marary azy no misy eto amintsika ka sarotra ny tondra firenena ao anaty famoretana sy fampiasana ny herin'ny basy. Satria nany ipetrahan'ny mpitondra fanjakana teo amin'ny toerana dia tamin'ny alalan'ny fifidianana resaka vahoaka. Agny zany resaka legalité fa miala ny legitimité nao raha ohatra ka tsy nitanterahanao ny zavatra nampanantenanao ny vahoaka. Ary ny vahoaka tsy adala. Ny hetsy bahoaka ameo hasigny fogna ny hetsy bahoaka. Rehefa mitaky izy tanteraha fa tsy sanatriny zany mitaky izy dia ny famoretagna répression mialokaloka amin'ny resaka lalàna atsika zay le tsy mety. Ka ny ataontsika amin'izao dia mandamina an'izay resaka fandaminana ny zavatra takiany vahoaka zay. Mila filaminana ny ologno rehetrarehetra. Sarotra anao hitondra amin'ny resaka famoretana iambenana amin'ny basy. Ka ny angatahana samby tokony handray anjara, handray andraikitra rehetrarehetra hitady zay fitonina, hitady foana zay mahasoa ny vahoaka malagasy satria ny tombotsoa ambony ny tanindrazana dia ny tombotsoa ambony vahoaka malagasy. Isika samy malagasy no mandamina ahafana mamaly ireo fitakiana sy ny etaeta ny vahoaka ireo. Ny malagasy no tompon'ny Madagasikara izay vao miditra ny hafa. Tsy ankasitrahana ihany koa izy ny fisian'ny disadisa eo amin'ny samy tafika izay natao ho tandroka arony vozony. Aza mbola aderadera reny sainam-pirenenany zao na sainam-pirenena zao tsy tonony keto fa isika zay firenena hanasoany Madagasikara. Zay firenena hanampy ny Madagasikara resintsika antanandroa atsika tsy manavaka. Ary ny mahazatra atsika moa zany rehefa izy tonga saigna dia arahaba soa, arahaba tsara. Fa fanentanana foana zany no ataoko aokatsika ifankatia indrindra fa ny atao agnatin'ny folo alindahy. Za aloha dia tsy mankasitraka ny hisiny disadisa anatiny mpitandro ny filaminana.
rehetrarehetra zany ny tafika malagasy ny gendarmerie nationale ny polisy ny pirenena reo zany mpitandro filaminana tokony ho tandroka ary ny vozony fasinganiko manokana ny manamboninahitra miaramila sy ny gendarme lasitra raitsika samy nampianarina tao amin'ny akademia miaramila ka miresahina tsika fa ny fiovana am'izao io tsy zavatra hoe anterina atao hoe forcé fa tsy maintsy miainga amin'ny zavatra takiny vahoaka atsika ino no anovanany zay zavatra rehetrarehetra avy ambany miakatra samy tokony ahay andray lesona amin'ny tantara sy ny zavanitranga teto amin'ny firenena ny tsirairay avy jay ivona ny tanterana ny maraina teo teny amin'ny herivonjitaitra ny famindra-pahefana ka nandray ny fahefana ho komandy ambonin'ny gendarmerie pirenena ny generaly Mamelson Mbina Nonos ity faran'izay nanamafy fa antsoina anatoneny amin'ny tobra tsy mandrava toerana iangan'ny febaikona rehetra ny fianakavian'ireo ny arambonina rehetra tamin'ny tranga teto amin'ny firenena irosona amin'ny fanadiadiana lalina hisy ny fanadiadiana lalina mahakasika an'ireny tranga ireny entanina sy antsoina izay olona na fianakaviana ny aramboina tamin'ireny hamonjy ny gendarmerie ao amin'ny tobra tsy mandrava zany hoe ny ao amin'ny direction de police judiciaire nisy ny fioara-pefy tsy lavina izany izay indrindra no nanaovana zao fandaminana zao satria takiny vahoaka takiny firenena ray manontolo vonona ny gendarmerie ny ara iasa amin'ny vahoaka ny iaino vahoaka ary misokatra amin'ny rehetra rehetra vonona ny gendarmerie hanova sy anitsy izay tsy mety natao nanamafy ny comgène vaovao fa mampitsahatra ny herisetra atao amin'ny vahoaka ny zandary ary andray fepetra momba ireo nanao herisetra efa misy fiaraha-miasa amin'ny mpitsabo ny mpisolovava sy ny sisa ahafana miroso amin'ny fanadiadiana lalina ireo zay ny OPF ireo fa tonga ny ijery ny zavanisy teny iavoloha ireo manamboninahitra avy amin'ny état-major ny tafika nandeha ampiralahinina ny fijerena izany teo amin'ny tompona andraikitry ny lapa sy ireo iraka manokana teo ny fanisana ireo fitaovana toy ny fiara moto sy ny sisa tena tokotany mba hisorohana ny fandrobana marina fa tsy tao antoerana ny Iandry Rajoelina Fagadra politika miisa valo no nahazo famotsora-keloka avy amin'ny Andry Rajoelina androany didim-panjakana nivoaka omaly faha 12 ny volana oktobra ary nosiniavy ny sekretera jeneral lefitry ny gouvernement androany faha 13 ny volana oktobra isan'izany ny mpanao gazety miisa roa sy ireo olona voasarivotra tamin'ny rara Apollo 21 fanadihadiana no tateriny tozy ny Rina Tahiry ireto avy ireo gadra politika miisa valo nahazo famotsora-keloka avy amin'ny Andry Rajoelina androany Paul Rafanoarana izy izay voasambotra noho ny rara Apollo 21 ny taona 2024 imbola Rajaona mpanaraha izay nihidy tany amponja efa hoeny taona Roland Hubert Rasoa Maharo mpanao gazety sady tompona orinasa fanaovan-gazety Sylvestre Mahavitara solombavambahoaka voaheloko ny paka na ny Paul anti-corruption igadra antranomaizina mandritra ny 5 taona Avimana Fernand Selo mpanao gazety izay voasambotra ny 3 janoary lasa teo Javody Zara Jean-Luc Désiré lany tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna tao Antsiranana I Andrianandrianina Voangy voasaringotra tamin'ny rara Apollo 21 ihany koa izay voasambotra ny taona 2024 ary ny fahavalo I Philippe Marc François miaramila frantsay izay voasaringotra tamin'ny rara Apollo 21 ihany koa izay voasambotra ny taona 2024 ity fanapahan-kevitra ity dia tafiditra tao anatin'ny ezaka hanamora ny fihavanana sy ny fitoniana ara-politika hoy loharanom-baovao akaiky avy eo anivony fiadidiana ny Repoblika raha ny loharanom-baovao azo Tsy eto Madagasikara intsony Andry Rajoelina fa nenty ny fiaramanidina français niala tao Sainte-Marie araka ny vaovao navoaka ny onjam-peo RFI andrasany ny fanazavany ny fanjakana français manoloana izany hoy ny masovoy ny Madagasikara teo aloha Parana Auguste androany izay fiarovany Andry Rajoelina ny sezany ny fivoizany na fahoavy ny sazy avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena manoloana ny toezava-misy ankehitriny olona saina Vomarina fa tsy eto Madagasikara intsony Andry Rajoelina araka ny vaovao navoaka ny Radio France Internationale io review fiaramanidiny tafika frantsay no namoana azy niala teto Madagasikara omaly taoriny ny fahazona ny fankataovany Emmanuel Macron araka ny vaovao navoaka ny RFI atrany ny azo anosy Maurice Andry Rajoelina ary taorin'izay tsy fantatra nalasa ny Dubai Émirats Arabes Unis na toeran-kafa araka ity loharanom-baovao ity atrany
tokony hitondra fanazavana no mahasoevo sy ny fanjakana frantsay manoloana ny fidiran'ny fiaramanedy ny tafika frantsay tato anatin'ny abakabaky Madagasikara ho iatra ny fanazavana de mazava zao fa io araky ny aminay aloha de to io mitondra olo io sy fantatry koa zavatra nentina hafa sao de manao trafiky ambadibadika agny fa tsy mety ny zavatra ataon'ny frantsay fa io koa misy fadrosoagna amitsika ty satria le administration amitsika zany zao ohatra ny mianahana amin'ny flotte aza mandeha contre courant nareo frantsay zay ihany ny angatahanay ary raha ho sara ihany ny zavatra misy enareo efa milaza sy te hanao ingérence fa ho anay moa indifférence ganareo sy mandraraha zavatra misy eo aminay ty tsy nisy tompona ndraikitra afaka nitondra fanazavana androany tetsy amin'ny ambassade de France raha nanangom-baovao teny an-toerana ny mpanao gazety momba ity raharaha fiaramanidina kaza ny tafika frantsay hita tao Sainte Marie au Mali ity fepetra ho fiarovana ireo diplomaty frantsay no antony tsy sy ny tompona ndraikitra raha ny fanazavana azo teny an-toerana momba ny raharaha anatin'ny Madagasikara fa minona afo ny andrajoelina sy ny ekipa ny fivoizana fa ho avy ny fanasaziana avy amin'ny fondrona iraisam-pirenena misy antony mazava sy fandalinana vao miroso amin'izany ny vahiny ary tsy nisy fanongana-panjakana teto hoy ny mahasoevon'ny Madagasikara teo aloha paray na Auguste izany de fa mpitahorana fotsiny zany sy automatique io ary ity sy de hoe coup d'état zany fa révolution populaire io ary maro tamin'ny tany afrikanina sasany fa nisy fagnovagna ohatran'io fa sy voana sanction ny Gabon farany teo zany sy nisy sanction Suisse an'izany fa aza mpitahorana amin'izany asika ny ary aza pepoigna amin'izany fa afaka zavaigny sara aminareo zareo hoe amin'ny communauté internationale sy adala zay mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra ny zavatra angavinanareo communauté internationale zao iangatanay de anampanay am'le fameregnana an'le vola lasa any avialagny daholy le vola vokatry ny ngalatry ny corruption zay lasany amin'ny back offshore isan-karazany naneo ny fahavononany anova famindry io ny gendarmerie-pirenena ary andrasana izay ho toyiny tokony andray fanapa-kevitra ihany koa ny fitsarana avy momba ny lampandrenana eo anatrehany zao toe-java-misy izao iverina ho an'ny vahoaka anareo ozy taminareo taloha managny rôle régulateur na institution zany hoe mampilamigny fiarahamonina ianareo zany ka raha misy zavatra ho angatahagna aminareo any ekenareo aza mandeha contre courant nareo fa zany fe ordre constitutionnel ko averigna eo Andry Rajoelina na hoe président Sénat zany no atao eo sy mety sy mampilamigny raha zay efa lasa igny mandray décision am'izay ianareo gnampilamigny ary ity koa mba occasion ataosika hoe isy rachetenareo zany tamin'ny zavatra rehetrarehetra nataonareo hatram'izay alamino ny fiarahamoniny fagnapetrahagny structure hafa ny tena hoe zavatra tanjony fa manapetra izany structure ao apetraka eo zany tsy mbola vita ny tolona ary tsy mbola tratra ny tanjona ho iatran ny fanazavana ka tsy tokony anaiko ho ampitahorina sy zarazaraina ny vahoaka malagasy Patoy izay tsy fanarahan-dalan'izay hatrany no anohizantsika ny fampahalalam-baovao voaporofo fa tsy mbola nahazo alalana tamin'ny tompon'andraikitra Mauritiana fiaramanidina nitondra ny Saint Christian sy Mamy Ravatomanga dia efa niainga Tetsivato ny azo an'ity nosy ity endrika borofo sy fandikan-dalàna izany mampatsiahy ny raharaha boinina 777 hoy ny mpanara-baovao fanadihadiana tsy mbola nahazo fankataovana iantsona avy amin'ny tompon'andraikitry ny seranam-piaramanidina sy ny fanjakana Mauritiana ny fiaramanidina nitondra ny Saint Christian sy Mamy Ravatomanga dia efa niditra ny faritry ny abakabaky ny nosy Maurice tranga izay tsy nahafaly ireo mpitondra tany an-toerana araky ny fanambarana navoakan'izy ireo effectivement une information de nandefa demande d'autorisation vous savez pendant les situations ils étaient obligés de décoller sans attendre les vales les fangatans. Ils ont tourné 45 minutes en l'air. Voilà une jolie autorisation, c'est bon pétakis. Pas les connexions entre les autorités qui se passent. Sincèrement, je n'ai pas été avisé. Mon avis, pour le cas du PDG, il ne devrait pas avoir de problème. C'est mon activité à Timoris. C'est pas sa première rentrée. Enfin, le PM, il vient en visa touriste, tape 14 jours, demander. Ouais, ça, je ne sais pas. J'ai commencé maintenant. Araka zany na tsy mbola nanaiky tsy mbola nanome valiny aza ny mpampiatrano andray ity fiaramanidina nitondra ny Saint Christian sy Mamy Ravatomanga ity nandeha avy hatrany izy ireo tranga izay mahatonga ny mpanara-baovao iaya sy alaim-panahy momba ilay raharaha boinina 777 noho izany samy resaka fiaramanidina ihany ity raharaha nosy Maurice ity fiaramanidina n'ilay mpandraharaha Mamy Ravatomanga vitany no nanao endrika letrezana
hoe manaiky foana ireo morisianina ireo fa andao andeha endrika barofo sy fandika-andalàna izay mampatsiany raharaha-boina 777 hoy ny mpanarabo avao. Ity raharaha-boina 777 ity izay tsy nisy afa-tsy ny hoe ny fanomezana ny lahara-pamantarana malagasy ahafandro fiaramanidina 10 nankany Iran ayatsy havanana zany hoy ny mpanarabo avao. Eo ihany koa itsay Christian ho toy ilay raharaha-boina 777 indray ve ka hoe tsy nahalala sy voafitaka ihany koa hoe tsy mbola nisy fahazahondalana ny ity fiaramanidina andehanany ity. Ny raharaha fiaramanidina sy ny kompani mpitaterana nabakabaka malagasy izay hitolomana ihany koa isin ny tantandalàna ny mangarahara amin'izao rivo-baovao mitsoka izao. Fa toy ny hetsika fitakina no anohizantsika ny fampahalalam-baovao miamitombo satria ireo vahoaka manatevin-daharana ny tolona ho fanavotana ny firenena raha ny hita tamin'ireo tonga teny amin'ny kianjany 13 Mey androany. Saika niompana tamin'ny fitakina fiovandrafitra sy fitantanana madio avokoa ireo mpitolona nandray fitenenana ho an'ny androany. Tsiaro Soarbelo. Ikik urakurak afalinany anireo GNZ niala teny Ankatso nanao diabe azo ny kianjany 13 Mey anarana tsoka mozika ny maraina teo. Ankoatra ireo tanora avy amin'ny GNZ nanatevin-daharana ny hetsika fitakina teo amin'ny kianjany 13 Mey ihany koa ireo mpitarika avy amin'ny GNX sy Y ampiasa mpanjaikana isan-karazany ireo ankolafikely samihafa mpanao politika ray aman-dreny ara-drazana sendika sy ny maro hafa ny fandimbina indray fitenenana avokoa akasika niompana tamin'ny fanovana rafitra ny fitakina. Isika rehetrarehetra miaraka no hampandroso ny firenena fa tsy sanaty olo mihitsy izay sy matao toto manarak'izay jirosorano tompoko no nangatahantsika voalohany indrindra ho antsika mpianatra mitotika amin'izay olona rehetrarehetra mananeritreritra hitondra ny jirama na anavitra ny vahoaka malagasy hono izahay. Ny mpianatra rehetrarehetra ny tanora ny ankizy izahay ireo no avy firenena mangataka zany izahay na misinina tsy manaiky tsony izahay toeram-pianarana université campus universitaire tsy misy jiro tsy misy rano tsy kenay zany aleo ny mpianatra hianatra am-pilaminana izahay isika no avy ny firenena. Ina ovaina ny rafim-pampianarana ta Madagasikara isika tanora no avy ny firenena izao ianao isika mitambatra no afaka navitra Madagasikara zany ka izy amiala manendre olona anankiray izy nataontsika solotena avy an'ity firenena ity olematsika iato antanasa tsy ady ty voavity vola 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 ty voavity vola. Nalain'ireo mpanao fihetsiketsehana teny amin'ny toeram-piasany teny anosy ny tolakandro teo ihany koa ireo tompon'andraikitra sy mpiasa avy eo anivon'ny TVM sy RNM nanampisa ireo mpitolona teny amin'ny kianjany 13 Mey. Nilaza ny tsy anankitsony teritery ataony mpitondra ary apiditra ny fanehoan-kevitr'ireo mpanohitra ao amin'ny haino manjerim-panjakana ny mpiasan'ny ORTM raha ny fanambaran'izy ireo. Dia
Aniariva teo mialohan'ny fiafarany hetsika nandalo teo amin'ny 15 ny 13 Mey ihany koa ny nofo mangatsika ny safidy ilay iray mpianakaviana mady voatifitra nandritra ny tolona ny sabotsy lasa teo. Mandriam-piadanana raha safidy matoan'ny firenena ianao fa mbola eto izay tanora namanao hitolona anoy izay rehetra fangatantsika teto-kianja raha firenena feno ho an'ny fianakaviana eto feno vavy aman-drano. Nivotrana ny gène X, Y, Z karaha ny fanambaran'izy ireo androany iamafy ary toetra ny hetsika eny amin'ny 13 Mey mandra-pahatonga ny fiovana ny rafitra ny fialany Andry Rajoelina. Fatoin'izay etsy-bahoaka izay hatrany ny 5 isanjato ny mpiasam-panjakana hatreto no namaly ny antso nanatevina nitolona teny amin'ny 15 ny 13 Mey androany raha ny nambarany firaisan-kina ny sindika eto Madagasikara. Miantso ny mpiasam-panjakana rehetra anamafy ny tolona raha-pitso hitakina ny fialany Andry Rajoelina ahatongavana amin'ny fanovana rafitra. Rina fitiavana. Mikatso tanteraka ny fampandehanan-draharam-panjakana manomboka androany isaky ny ministera sy ny sapan-draharam-panjakana ho ny firaisan-kina ny sindika eto Madagasikara na ny SSM. Ny fampitaona ny tety ministera ireo mpiasam-panjakana ny maraina teo nanentana ireo mpiasa mbola niasa tao anaty birao hiaraka hidina an-dalambe anatevin-daharana ny tolona eny amin'ny 15 ny 13 Mey. Hatreto 5 isanjato ny mpiasam-panjakana amin'ireo ministera isan-tsokajiny no efa namaly ny antso tonga nanamafy ny tolona teny amin'ny 15 ny 13 Mey androany. Tsy matahotra intsony ny mpiasam-panjakana hitolona anatratrarana ny fanovana sy ny fangatana tsy nisy valina nandritra ny 7 taona. Eto izay dia manentana ihany an'ireo mpiasa izay mbola misalasala amin'ny tsy fanarahana an'izao fiarahamientan'ny mpiasam-panjakana rehetra izao na ny secteur privé ihany koa toy ny KNAPS sy ny JIRAMA. Miantso anareo ireny izahay fantatray fa samy marary daholy isika rehetrarehetra ao anatin'izany ady masina izay atrehantsika izany. Ny programa manomboka raha-pitso izany raha ohatra ka 75% ny mpiasa no nivoaka androany hoezahana ny atratrarana ny 95% mpiasa raha-pitso ka dia miantso atsika rehetrarehetra. Tsy azo ekena ny fandrahonana ireo mpiasam-panjakana fatakina ny amelana malalaka azy ireo hitolona hoy ny fanazavana. Mampitandrina kosa nefa an'ireo tompon'andraiky mpanjakana izay mbola maneritery an'ireo mpiasa ireo fa dia ianareo no tratra farany eo satria fa fantatrareo fa mahery izany etsy-bahoaka izany ka dia apetraka izay mba isin'ny fifanajana entre ianareo izay mbola mieritreritra ny aneritery an'ireo mpiasa ireo ka ampitahotra azy amin'ny fanapahana karama ampitahotra amin'ny fangalana anarana. Mitaky izay Andry Rajoelina mba ny ametrahan'ny fialana haingana dia haingana raha ny zava-misy amin'ny ahitanareo izao dia efa tsy mandray baiko intsony izahay ireo any amin'izay ministra tompon'andraikitra isan-tsokajiny any fa kosany dia avy aty amin'ny solidarité syndicale de Madagascar no miainga ny baiko hoe tsy misy miasa daholy na aiza na aiza. Natao ankilabao tsy miorarahina ny mpiasa malagasy nandritra ny fitondrana Rajoelina antony nahatapa-kevitra ireo mpiasam-panjakana hiaraka hitolona na arenana ny firenena eo amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena raha ny fanazavana hatrany. Itoeram-pitso araka izany ny diabe isaky ny ministera ataon'ireo mpiasam-panjakana hiazo ny 15 ny 13 Mey. Iroso amin'ny fivoriana tsy ara-potoana andinihana ny déchéance ny filoham-pirenena izay fangatahany vahoaka malagasy amin'izao fotoana ny eo anivo ny antenimera-pirenena raha-pitso ary tsaroa andro raha ela indrindra ny fivoriana dia mandray izay fanapa-kevitra izay izy ireo raha ny fanazavana azo androany. Ankoatra izay vita androany ny mindram-pahefana teo amin'ny filohan'ny antenimeran-doha olona teo aloha sy ny mpisolo tena fanatedina no tanteriny gabin aloha.
Vita androany ny fifamindram-pahefana teo amin'ny Général Richard Ravalomanana izay vao avy ny esoriny biro maharitry ny eo anivony antenimierandolona tsy ho filohany ity androm-panjakana ty omaly sy ny renahary Jean André lolona zokiolona teo anivony antenimierandolona izay lasa filohany izany ankehitriny. Ankoatr'izay ny kasa anangotsony ho famalina ny fangatahany vahoaka amin'ny fanalana aniany rajoelona ihany koa ireo solombavambahoaka eo anivony antenimieram-pirenena. Saika tonga teny amin'ny antenimieram-pirenena avokoa ny vondrona parlementaire rehetra taoriny fifandresen-dahatra teo amin'ny reto olombo fidy ireto teny Tsimbazaza tsy sahy niroso tamin'ny sony ireo mpanohana ny fitondrana manoloana izany nampianjo fivoriana tsy ara-potoana ireo solombavambahoaka ao amin'ny raha-pitso. Nanapa-kevitsy zahay député fa solombavambahoaka ato anatin'ny antenimieram-pirenena. Fanapahan-kevitra voalohany nataonay dia hiantso fivoriana tsy ara-potoana zahay. Ny ordre du journal zay hataonay député rehetra mandritra n'io fivoriana zay hataonay io dia fandravana ny rafitra misy zay tsy mahomby izay feony vahoaka izay tolona zay nataony vahoaka malagasy rehetra. Rano marina aloha androany dia tena nivory daholo solombavambahoaka rehetra na tamin'ny antoko inona izy na tamin'ny groupe parlementaire inona izy. Ny fandresy lahatra ny amin'ny antsoantso ny vahoaka. Ny fandresy lahatra zay teo hitanareo ngambany zay ireo zany ireo no solombavambahoaka manaiky ny ampesement ny flou Andry Rajoelina androany. Mbola mizirizira ao ambany ao ny député Irmar androany ka zay dia nisafidy hiaraka amin'ny vahoaka malagasy. Solombavambahoaka anay anananay fahefana feno tanteraka araka ny voalaza ao amin'ny article 113 alina 1 sy 2 dia milaza manazava tsara mihitsy ny antony fahabangan-toerana ny filoham-pirenena ahafahana manao an'izany ataontsika hoe destitution du président zany ary voniny zahay miaraka tanteraka amin'ny vahoaka ary efa hitanareo teny an-kianja ihany koa satria fangatahana io zany le atsontsika hoe revendication populaire io na fangatahany vahoaka io fa tsy fanonganam-panjakana velively. Araka izany ny momba ny déchéance an'ny filoham-pirenena araka ny fangatahana avy amin'ny vahoaka eny an-kianja sy araka ny lalam-panorenana no lohalaharana amin'ny lahadinika raha-pitso io. Roa andro no farafahelany dia afaka mandray fanapahan-kevitra avy hatrany ny solombavambahoaka rehefa feno ny roa ampahatelony izany hoy ny fanazavana azo teny an-toerana. Andrasantsika araka izany ny fanapahan-kevitra iainga eny Tsimbazaza. Fa miobon-kevitra amin'ny fanovana lavitra takina amin'izao fotoana ny mpitsara sy ny mpiragidrara eto Madagasikara raha samy nanao fanambarana tamin'ity androany ity tontolo ny fitsarana vaovao lavitry ny kolikoly ary mahaloa tena tanteraka no takina amin'izany hoy izy ireo fanadidina ny tanteriny Gaëtan Andriatsilavo. Na ny mpitsara na ny mpiragidrara eo anivon'ny fitsarana samy miaiky fa ilaina ny fanovana rafitra eto Madagasikara ananana fitsarana mahaleo tena tanteraka sy lavitry ny kolikoly. Miondrika mpanajana eo anatrehan'ireo mpiray tanindrazana izay namony ainy ary mirary fahasitranana felo ho an'ireo naratra. Miompo tanteraka amin'ny vahoaka amin'ireo fitakiana ara-drariny indrindra mahakasika ireo zo fototra sy fametrahana rafitra vaovao hitondra fampandrosoana marina eto amin'ny firenena. Maneho ny fahavononana hitondra ny anjara biriky amin'ny fametrahana ny tany tandalana sy fitsarana mahaleo tena lavitry ny kolikoly ary itokisan'ny vahoaka. Antananarivo ny 13 Oktobra 2024. Namafy ihany koa ny syndicat-ny mpiragidrara eto Madagasikara fa manameloka tanteraka ny herisetra miatra amin'ireo malagasy sy mitaky ny zony. Ankoatr'izay mitaky fametrahana ny direction générale de greffe judiciaire eo anivon'ny ministère-ny fitsarana izy ireo. Quand les greffes vont mal, c'est la justice qui va mal. Ka noho izany ny syndicat-ny mpiragidrara eto Madagasikara dia mitaky ny fametrahana direction générale de greffe judiciaire eo anivon'ny ministère fitsarana mba ahafahana mandamina sy mandrindra ny asa fitsarana indrindrandrindra ny asanay mba hafisia zany fahaleovan-tena sy fiarovana anay izany. Mahitaky ihany koa zahay ny fiarovana anay manokana amin'ny alalan'ny ordre de poursuite satria marefo dia marefo tokoa izahay eo am-panatanterana ny asanay. Nanamafy ireo greffier fa tokony ampitomboina ny isan'ireo mpiragidrara manerana ny nosy. Amin'izao fotoana greffier iray misahana olona 2,000 raha toka greffier iray ho an'ny olona 700 no fenitra iraisam-pirenena. Zava-dehibe amin'ny fanatanterana ny asa ny fananana fahaleovantena tanteraka
raha ny tontolon'ny fitsarana eto Madagasikara no resahana. Nosokafan'ny syndicat-ny mpandrarany fonja Androany quartier Maputo izay toerana voatokana ametrahana ireo gadra politika raha tokana foana ministry ny fitsarana teo aloha izany ny volana febroary lasa teo. Tsy nisy arrêté mazava hoy ny syndicat-ny fanakatonana ministera ny quartier Maputo ity antony nandraisana izao fanapa-kevitra izao amerenana amin'ny laony ny fonja fa indrindra ny fonja na tanimora. Daniela Minoarso. Raha tokana katon'ny ministry ny fitsarana teo aloha ny volana febroary lasa teo naveriny syndicat-ny mpandrarany fonja nosokafana indray Androany quartier Maputo izay toerana natokana ametrahana ireo gadra politika ho anivon'ny fonja na tanimora. Ny fanakatona ministra teo aloha ity quartier Maputo ity izay tsy nisy arrêté de fermeture mazava akory raha ny fanazavana. Raha ny tena marina izay anisany fahotana mahafaty nataon'ny tompony andraikitra teo aloha satria ny fanakatonana fonja na ny fanokafana fonja dia tokony misy arrêté. Manokatra fonja dia tokony misy arrêté d'ouverture, manakatona fonja tokony misy arrêté de fermeture. Hitatsika reny tamin'ny 2011 fanakatona ny fonjany Moslava misy arrêté mazava tsara fa tokony rehefa teo aloha dia mihevitra ny telona ho zanahary angamba izy izay tiany ataony ataony izay zavatra zay misy natezitra ny mpandrarany fonja manerana nosy dia tsy andaniny ny famonoana ny piasa enjena amin'ny antony tsy ara-dalàna ka raha iresaka anareo mahakasika ny Maputo tsy famakina zany fa famerenana aminao ny finaminany fonja indrindra ety an-tanimora. Raha iverenana toerana famonjanana tokana ho an'ireo gadra politika ny quartier Maputo magaga ho hiatrany syndicat-ny mpandrarany fonja ny antony nanafoanany ministry ny fitsarana teo aloha izany. Aty amin'ny 2025 nefa gaga ihany zahay raha ny ministry ny fisarana izay efa aprojet amin'izao fotoana zao no miteny hoe foano ho anay pénitentiaire nge sisy impact aminay nge ny fanafoanana io raha tena marina. Raha ny tena marina azy ry zareo zao mety ilan'io atoato zareo ny ilan'io atoato ary mianjany zareo somatsara izahay dia ho hitatsika eo hoe tsara ve ny nanakatonany Maputo sa ratsy fa aminay ny Maputo na ho foananao na tsy foananao sisy impact aminay velively zany fa ry zareo ihany ny ilan'io rapitso. Mitohatra ny fitokonan'ireo mpandrarany fonja ary mbola mitsatra avokoa ny fitantanandraraha rehetra manerana nosy ho hiatrany teo anivo ny syndicat SPAPM. Ankilany tonga nanome raha ho an'ireo naratra nandritry ny tolona teny amin'ny CHUGR ny mpandrarany fonja Androany ka mpiandry fonja mandidina ny 70 taona ho fantatra fa namaly ny antso. Tanjon'izao hetsika izao ny fiombonana sy firaisampo amin'ny tolona izay atao raha ny fanazavana trany. Dia ny vavao indray no hoentsika amin'ny sento vetivety ao anatin'ny doka fohy mbola maro vavao misongadina hoentina amintsika afaka fotoana fohy asana mpanajany ianao sy saraka aminay. Gucci, manolotra ho anao. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite, nanana. Ariary dia efa mahazo Gucci la galette. Ilay galette ankafiziny malagasy indrindra. Morali koa mba sofio lesy fa inona tiany olana aiza laha teo tsy velona lesy le fiara taraiky indray le batery dia raha nefa teneniko foana hoe batery Bionix ampiasaina e tsara kalitao tapitra hatreo mpany Bionix le batterie maharitra tsy misy fetry mikolana nga tsy mazaka indray le batery nefa mivadika ho teraka mila makany amin'ny hôpitaly engy an'izay ndao ny fiarako aloha ampiasaina ary e batery Bionix ampiasaina tsy manary anao mitoto tsara ho antsika matianiny eo miseritry ny fitaterana manandanja lehibe ny kalitaon'ny bateria ampiasaina mba ampirindra tsara ny asa Bionix bateria misy karazany ho an'ny fiara rehetra Bionix matanjaka sy maharitra Gucci manolotra ho anao. J'aime la galette, savez-vous comment?
les bienfaits. Ariary dia efa mahazo goûty la galette ankafiziny malagasy indrindra. Université PEF, parcours études et formations. 3 filières au choix, informatique, droit, diplomatie et relations internationales, management et administration des affaires, pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Goûty, manoltra ho anao. J'aime la galette. Savez-vous comment elle est bien faite? Ariary dia efa mahazo goûty la galette ankafiziny malagasy indrindra. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année. Possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix, paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus, inscrivez-vous à l'UPRIM Andavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. dia tapaverina somatsara ato anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao indray sika amin'izao fotoana izao. Mbola terina hatrany ny araba topoko lasy topoko vavy mbola sainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny tombontsoa ambony firenena no katsaina amin'izao fotoana ary mbola mitony tolona ho an'ny fanovana rafitra ho ireo manambonina hatrana noho ny heviny androany. Ny tsy fihainoana ny etaeta sy ny fitakiana vaovaka nataon'ny mpitondra no niteraka izao olana izao ka ny fametraha-pelana no vahaolana fanadihadiana. Malona ny toetra raha misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana, ilaina ny fifanampiana sy firaisan-kina ho ny manambonina hitrana noho ny heviny. Tanjona anatin'izany ny fikatsahana tombontsoa ambony ho an'ny firenena, ho an'ny filaminana maharitra ary ny fampandrosoana ny firenena. Io zany rehefa mitsangana ohatra tsy fantako directoire na directoire militaire na directoire militaro-civil, zay ngamba tsaratsara kokoa. Dia eo tsika zany mahita hoe izy amin'ny firenena hanampy atsika. Amizao crise zao. Zay zany mbola mila zay nanaovako antsoava amin'ny mpanao politika rehetra sy ho andreo zoky manana traikefa sy ho andreo mpandrara mpanambola ndao ifanampy jereo ty firenena mahandra ty ho an'ny hoavindreo zanatsika zay maty tamin'iny tololiny. Ka oka tsika andeha pahamarinana pahitrina pahamasinana zany zavatra ilaina zany amizao. Oka an'izay ny fanaovana piment. Fa zay maramila tsy anaky an'izany mihitsy intsony zao. Fa tena ametraka hoe hoana ny tena atao fitatanana. Iny atao hoe spiritual leadership, fitatanana Andriamanitra. Zany hoe fandehananao pahamasinana, pahamarinana, pahitrina. Mbola mitony tolona ho fanovana sy fanarenana ifotony ny firenena ka naovana antsoa avo amin'ny mpitandro ny filaminana noho ny asa niaraka ny tokony ho izy. Tsy tokony hanararoatra hitady siza ihany koa ireo mpanao politika raha ny fanazavana hatrany. Antsoany koa andreo velona rehetra indrindra ny mpanao politika mba ametraka ho ambony ny tombontsoa firenena ka ampandefitra ny tombontsoa manokana ka tsy
hanara oatra izao fotoana izao ho fitaovana fitadiava-tseza fa samy hikatsaka zay tena mahasoany firenena ka tsy ho verimaina izao hitolona zay nilofosan'ireo zanakatsika zay ny matimatesan'ireo zanatsika ireo mba fa mahitondra kosa ho amin'ny filaminana maharitra sy ny tena fandrosoana ho amaranako ny teniko satria na niboaka ny teniko teo dia tenin'Andriamanitra dia ny amaranako azy dia ny tenin'Andriamanitra amin'ny Galatiana toko 4:9 zao no lazay ny tompo ary aza baketraka ozy izy amin'ny fanaovan-tsoa fa amin'ny fotoan'androny no hijinjana raha tsy reraka isika. Mbola lavitra ny lalana izorana amin'izao tolona toy ny vahoaka malagasy izao ka antony mazava-dehibe ny firaisan-kina eo amin'ny samy malagasy. Vahoaka resy lahatra iroso amin'ny fanovana no misy ka tokony ho vahoaka resy lahatra hitondra any amin'ny fampandrosoana tena izy no hita hohatrany ny faneho-kevitra. Miato manomboka androany fanomezana fahazahoan-dalana rehetra amin'ny fampiasana ny vokatry ny ala eo ampiandrasana ny fandaminana vaovao ny vondrony rano sy ny ala eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovenjafy. Ankoatr'izay miverina eo anivon'ny sapandrara eninasana ihany koa manomboka izao ny fibaikoana mampijoro ny rafitra manokana raha ny fanambarana Daniela Mianarso. Ho fanamafisana ny fiarovana ny arena voajanahary sy ny ala indrindra manoloana izao toetra raha mafana eto amin'ny firenena izao. Mitsatra avokoa manomboka androany ny fanomezana fahazoan-dalana rehetra mpiasa sy trandraka ny ala raha ny fanambarana nataony ny vondrony rano sy ny ala ny atoandro teo. Mandra plamin'ny toedrara zany dia mitohy ny fanaraha-maso sy ny fiarovana ny ala sy ny voajanahary eto Madagasikara. Faharoan'izany dia tsy azo ekena mihitsy zany ny fanarotana zao zava-misy zao ka anaovana fandrobana na hanombana ny ala sy ny arena voajanahary eto Madagasikara fa raha misy zany dia tsy maintsy mandray fepetra mampiatra ny lana manakery zay raha misy zany sanatria. Fahatelo zany aloha dia ahatona ny fanomezana fahazoan-dalana rehetra amin'ny fampiasana ny vokatry ny ala fa miandry lamina isika. Raha iverenana tsy nitsahany totonga natao anatin'izy 5 taona ny fanesy izay ny vondrony rano sy ny ala na ny Code des eaux et forêts eto Madagasikara tsaraka ny mahaseha-pamokarana stratéjika izany hoe sehatra mampidi-bola betsaka ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana azy ho hiatran'ny fitarainana antony nampijoro ireo mpiasa kanaovany ireto farany ireto fitakiana manaraka ireto. Mila rafitra manokana mazava araka ny sata mamparamilitera ny vondrony rano sy ala. Faharoa ampiakarina amin'ny toerana sy lanja la sahaza azy amin'ny mahaseha-pamokarana stratéjika ny rano particulière misy ny sehatry ny rano sy ala. Fahatelo olona avy ato amin'ny vondrony rano sy ala no hitondreny tatana ny rafitra. Averina amin'ny vondrony rano sy ala ireo anjara asa maizy azy zay amin'ny teny baiko hoe fonction régalienne de l'administration forestière. Fahaefatra tsy maintsy lanina tsy misy fepetra ny sata amin'ny fehmy vondrony rano sy ala zay efa voarafitra rehefa eny amin'ny CSFOP. Fahadimy manamafy ny fitakiana sy fampitomboana isa ireo teknisan'ny rano sy ala ary omena poste budgétaire isan-taona ho amin'izany. Manohana ny foto-kevitra takin'ny vondrona sindikaly eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovenjafy fa ihany koa ireo tanora tsy akanavaka izay mitaky ny zony eto amin'ny firenena ny vondrony rano sy ny ala na ny Code des eaux et forêts raha ny fanambarana trany. Fa toy ny hetsika fitakiana, mpampianatra maro indray no nanao fanambarana ho fiomboana-po amin'ireo mpampianatra manerana nosy izay manohana ny hetsika fitakiana nanapa-kevitra ny ampiato ny fampianarana ihany koa izy ireo manomboka androany raha ny fanazavana tranty fanampanazavana. Nanapa-kevitra ny ampiato ny fampianarana ihany koa ny mpampianatra sy ireo mpandraraha avy eo anivon'ny Cisco Manjakandriana manoloana ny toe-java-misy eto amin'ny firenena sy ho fiomboana-po amin'ireo mpampianatra rehetra manerana nosy. Mila verina amin'ny laoniny asy ny fanabeazana hoy izy ireo. Izahay mpampianatra sy mpandraraha rehetra eto amin'ny Cisco Manjakandriana, EPP, CG, lycée rehetra manodidina dia manao izao fanambarana manaraka izao. Ho famerenana ny asy ny fanabeazana sy fiombonana amin'ny fianakaviam-be amin'ny fanabeazana eto Madagasikara. Izay mitako ny zony izay tsapa fa voatohitohina tanteraka dia manapa-kevitra izahay rehetra fampiato ny fampianarana sy ny fandraharahana eto amin'ny Cisco Manjakandriana. Atsahatra ny raha-mataora sy ny faneriterena atao amin'ny mpampianatra sy ny fanaovana ny fanabeazana ho fitaovana politika. Ny fampianarana
dia miverina amin'ny laoniny ao arinina amin'ny baiko iarahana amin'ny mpampianatra mpanabe. Akoatra ireo fanambarana marobe ifanfanesy manatevin-darana amin'ny hetsika fitakiana ihany koa ireo sevizap eo anivony sisiko Antananarivo Avaradrano. Izahay sevizap rehetra eto amin'ny sisiko Antananarivo Avaradrano dia manao izao fanambarana manaraka izao. Miondrika mpanajana ary makahery ny fianakavian'ireo izay namoyavana. Miraty fahasitranana aingana ho an'ireo izay naratra. Makahery ireo very sy rava-fananana manameloka ny herisetra na avy amin'iza no mety havian'izany. Miombon-kevitra tanteraka amin'ireo fitakian'ny mpanabe namana manerana ny nosy mangataka ny hanovana ny raha fampianarana ifanaraka amin'ny filana sy ny hoavin'ny zaza malagasy. Fandraisana ireo maitra frama rehetra ho mpiasa-panjakana. Toraka izany koa ireo mivoaka tao amin'ny CRENFP sy ENS mba anamaivana ny fahasahiranandray aman-dreny. Anisany nanao fanambarana ihany koa ireo mpampianatra avy ao anivony CEG ambony manarina. Izahay dia mahatsapa fa iraisan'ny malagasy rehetra ny mangiry firy ary manohana tanteraka ny tolona iraisana indrindra momba ireo fitakiana maro nataon'ny mpampianatra mpanabe izay mbola tsy nahitam-baliny hatramin'izao. Koa manoloana izany manao izao fanambarana izao izahay eto amin'ny CEG ambony manarina hampitsahatra tsy misy fepetra ny fampianarana eto amin'ny sekoly mba ho famerenakasina ny mpampianatra sy ny mpanabe ho fanomezan-danja ny fampianarana ho tombontsoany be sy maro ny ampitsahatra tsy misy atakandro ireo raha-matahory teritery fandrahonana isan-karazany atao amin'ny mpampianatra mpanabe izay ataon'ireo mpitantana sy manana andraikitra isan'ambaratongana eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Naneho ny tsy fankasitrahana ny tsy fahatomombana ny fampianarana eto Madagasikara ihany koa ireo mpampianatra avy ao anivon'ny CEG Anosy Be. Araka ny tranga misy eto amin'ny firenena ny mpampianatra sy ny mpandrahary eto amin'ny CEG Anosy Be dia miombona sy mahay feo amin'ireo sekoly maro manerana ny nosy. Noho izany dia manao izao fanambarana izao izahay. Takina ihany koa ny fampiakarana ny indemnité de logement telo hetsy ariary na 300 000 ariary. Takina ihany koa ny avancement sy ny intégration systématique mba tsy hanaovana dossier lava intsony. Manaraka izany takina ihany koa ny alignement ny grille indiciaire ny mpiasa-panjakana rehetra. Takina ihany koa ny installation à la retraite. Nanamafy ny fitakiana toy izay ihany koa ireo mpampianatra avy ao anivony CEG Tsimbazaza. Izay mpanabe rehetra eto amin'ny CEG Tsimbazaza dia miombon-kevitra tanteraka amin'ireo mpanabe rehetra manerana Madagasikara. Noho izany mianto ny fampianarana mandrapivaly ireto fangatahana ireo. Masina ny fanabeazana, masina ny tanindrazana. Efa hitan'ny katona ny lycée d'enseignement général Andramasina Androany alatsinainy. Retsy lahatra ny mpampianatra ao ary mahatsapa fa mila amin'ray feo ho an'ny fanabeazana sy ho an'ny hoavin'ny firenena. Misy hatrao ireo mbola manao antsonjay ho fanerena ireo mpanabeasa ny chef Cisco sy ny proviseur. Tsy nahasaikana ny fiombona ireo mpampianatra ny fizany ka roso amin'ny tolona izy ireo raha ny fanazavana. Iara ny teritery sy raha-matahory ary fanararotana ireo tanora malagasy ao amin'ny foyer universitaire malgasy any France raha ny fanazavana voaray. Teratany malagasy roa akaiky any Andry Rajoelina no tompon'andraikitra manao antsonjay amin'ireo mpianatra ireo. Miray feo amin'ny vahoaka sy tanora tia tanindrazana izy ireo ka manohana tolona fitakiana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana araka ny fanambarana nataon'ireo mpianatra sy mainty milaly nandritra ny hetsika nataon'izy ireo ny farany herinandro teo fanampanazavana. Ary ireo zazo ireo izay anisan'ny hoavin'ny firenentsika ara-pitso dia maninona no akombana ohatr' izany mivava ny intérêt personnel ny ireo izay mpitantana n'ity foyer ity izay azo atao hoe incompétent ka ny incompétencen'izy ireo tia no afenina amin'ny fanampenana ny vavan'ireto mpianatra ireto ary zahay ireto dia tsy manaiky amin'izany ary mijoro zay ho an'ireo zandrinay izay tampenam-bava. Ny kafo izay natokana ho andoavana ny trano ipetrahan'ny zareo ireo alainy zareo directeur sy ny secrétaire général ary akoatran'izany zavatra rehetrarehetra zany ny activité rehetra izay nisy tato amin'ity foyer ity izay cellule de prière ny chorale izay nisy anay taloha dia ankehitriny mba ahafahana manao izany dia angatahatra ireo vola nefa hatramin'izay dia gratuit daholo ny zavatra rehetra natao tato. Misy système maloto manjaka ao Madagasikara dia tonga katraty ivelany système maloto io ny herim-pamoretana voalaza namana ato
sisy mahazo miteny momba ny resaka politika misy ny fanararotana aranofo ny harcèlement sexuel zay rehetra manam-pahefana dia manararotra daholo ka zay système politika zay mihitsy no iadivanay andavanandro ary zay ny antony ijoronay miaraka anretra namanay eto fa ny zavatra misehoana Madagasikara dia mbola mitohy aty dia tsy azo ekeny zany Madagasikara vaovao no tedavina fa i malagasy universitaire vaovao koa no tedavina mpianatra eto. Fa endrena ny mametra-pialana avy hatrany manoloana izao toetra ramafana eto amin'ny firenena izao isorohana ny fampitehan'ny firenena sy ny firongatry ny rahalatsaka hoe Pasteur Mayol raha naneho ny heviny manome afatra ny Andry Rajoelina manoloana ny zava-misy ankehitriny efa nampy mpanazavana. Efa hita amin'izao fotoana zao fa efa tsy voasakana intsony ny hetsiky ny vahoaka amin'ny fangatahana ny hetaheta-po raha nijanona teo amin'ny fitakina ny jiro sy ny rano izany sy ny fandalana ny premier ministre dia tonga hatraty amin'ny fangatahana ny fametra-pialanao eo amin'ny fitondrano. Noho izany Andriamatoa dia miteny ampitiavana aminao amin'ny fahendrena. Fahendrena Andriamatoa ny mametra-pialana amin'izao fotoana izao mba tsy hopotika ny firenetsika, mba tsy itoy ny fifamonoana eo malagasy samy malagasy, mba tsy isiny raha mandrika intsony eto amin'ny firenena takany izay nitranga tamin'ny 9 sy 2000. Navedivety eo amin'ny lafiny fampianarana isika mikatona avokoa ny fampianarana amin'ireo EPP sy CEG ary lycée manerana nosy raha ny fanambarana nataon'ireo mpampianatra androany ho an'ireo mpiasa eo anivon'ny ministera kosa niantrana teo amin'ny DRH ny maraina teo ka nilaza izy ireo fa tsy afaka manome bainko intsony ny ministra sy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera manomboka izao nidina teny amin'ny kianja ny 13 Mai ireo mpampianatra taoriny ny fanambarana nataon'izy ireo totsiny Irina Tahiry. Ny famotona teny amin'ny direction des ressources humaines teny Mahamasina ireo mpiasa sy syndicat eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena androany tsy manana zo ibaiko sy anome toromarika intsony ny ministera sy ireo tompon'andraikitra ao amin'ny ministera hoy izy ireo manomboka izao. Androany ary zao no menina no mirahina ka izao baiko pitolomana mikatona ny fanabeazana rehetrarehetra manerana ny Madagasikara zao andamina isika na ny privé izany na ny public dia eny kianja rendez-vous avy eny kianja ny baiko no raisina tompoko eo dia izao ny baiko rehetrarehetra miainga avy eny kianja mazava zay ny eny amin'ny draine Sisco eny apitolomana no miasa isika manomboka izao rendez-vous na eto Antananarivo ao amin'ny trano boribory ny menina manomboka amin'ny 9 isan'andro dia makeny kianja eny amin'ny 13 Mai efa tsy mitombona ny anomezan'ny ao amin'ny menina baiko satria rava ny gouvernemanta tsy misy antony tokony azy tsy misy ministre atsony eo tsy misy antony tokony anomezan'ny menina baiko miasa ny mpiasa anatin'ny fandaminana izao ny mpiasa ny menina ray manontolo io andamosina io anamboatra rafitra manomboka eto tsy ilaina tsony ny parastage fa nanimba zavatra maro isaondra ary malala andaniny nanao fanambarana ihany koa ireo mpampianatra sy mpandraharaha avy amin'ireo sekolim-panjakana EPP, CEG ary lycée atao amin'ny draine Analamanga sy ireo solotena avy amin'ny faritra. Mitaky izahay ny tsy ampidirana ny resa politika eo anivon'ny tontolo fanabeazana ka akarina ho 3 ketsy ariary ny indemnité de logement atao vie systématique ny intégration sy ny avancement ny titularisation ny recrutement massive ho an'ny mpampianatra FRAM, ENF, ANF ary ny ENS izay sortaony école normale supérieure sy ny université. Ny fampiakarana ny vatakarama izay tena andry ifotoran'ny fivelomana mpampianatra. Ny fanabeazana ny statut eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ny fampiakarana ny allocation familiale. Ny fanaovana systématika ny indemnité honorifique. Ny fampiarana ny alignement des grilles indiciaires mitovy amin'ireo mpiasam-panjakana hafa. Ny fisitsahana ny indemnité d'installation ho an'ireo mpiasam-panjakana izay handeha hisotro ronono izay nofoanana amin'izao fotoana andro izao. Fanavaozana indrindrandrindra ny fandaharam-pianarana
sy ny fanitsina ny système éducatif izay efa tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy iainantsika zao intsony. raha fehezina dia miato ny fampianarana eto amin'ny tanyny republikan'i madagasikara mandrapa ilamy ny toedra raha sy mandrapivaly ny fangatahan'izy ireo tsy teto andrenivohitra ihany fa manerana ny nosy dia nisy izay fanambarana izay ho any teto andrenivohitra dia nidina teny amin'ny kianjany teny ambin'ny folo may avokoa ireo mpampianatra taoriny ny fanambarana le fitakiam-pampianatra tsy hoe tato anatin'le tolona ihany fa efa fitakina efa ela fa so ihany moa zany fa nisy an'ity tolona ny arahana tamin'ny tanora itya dia amafisinay le fitakina zay maro be ato anatin'ny ministère ny fampianarana irery ihany ministère ny fanabeazam-pirenena irery ihany mbola misy an'izany hoe miasa ho amin'ny service public miasa amin'ny fanjakana nefa mbola tsy karamainy fanjakana mbola fram angamba tsy misy hoe gendarme fram tsy misy an'izany tombotsoa pirenena sy ny vahoaka malagasy no takina amin'izao tolona izao hoy ny vondry ny olobe malagasy manoloana ny tolona mandeha amin'izao fotoana hita ho miaraka amin'ny tolona amin'ireo tanora mantso ireo vondry nasiany toko maro samihafa ka mila mitandrina ireo tanora fanadihadiana amin'izao fahavitany dingana lehibe amin'ny tolona izay natongavana eny amin'ny kianjany 13 May izao manoloana ny fahitana ireo ankolafikery malo hita eny an-toerana miaraka amin'ny tanora sy ny génération Z nanambara ny fivondronany ny olobe eto amin'ny firenena fa aoka ny tombontsoa pirenena sy ny be sy ny maro ny hokatsahana fa tsy tombontsoa manokana mba ho tanteraka ny fanovana izay katsahana mila mitandrina sy mandinika ireo tanora manoloana ny fandrebirebena isan-karazany ao anatin'ny hetsika eny amin'ny kianjany 13 May izao ankoatra izay ny fiatsaram-piainana ny vokatra azo tsapaitanana andrasana amin'ny tolona isan'izany izay isan'ny antom-pisian'izao fitolomana izao hoy ny fanazavana aoka ny tombontsoa pirenena sy ny vahoaka malagasy maro anisy hatrany no takinny no katsahany be sy ny maro aoka arak'izany avela sy ampandeferina ny fitiavatena sy ny tombontsoa manokana arovantsika malagasy rehetra tsy ankanavaka amin'ny fomba rehetra ny tsy isiany ady an-trano ka atonga ny famononony samy malagasy eto Madagasikara ka ny mitabetsy lany mamba ka ifanometanany sika tao-trano tsy vitany rery ny malagasy ray tsy mivaky zany no tanjona tany misy olobe tsy miady zaza mila mitandrina sy mandinika ireo tanora manoloana ny fandrebirebena isan-karazany ao anatin'ny hetsika eny amin'ny kianjany 13 May izao io ny tolona io mandeha izy io ny tena sarotra ary mety atahoana dia ahoana ny afana mitanany io hatramin'ny farany eo zany ny tenena mitanora tsara andinika tsara mba matotra kokoa eo amin'ny fandraisana izay fanapa-kevitra izay fa tsy maintsy betsaka no iny zany makafana mandrebireby mety ampiasa zavatra be dehibe torevitra tsy maintsy omena hoe entitra mitandrina fa tsy kely lalana ry zareo zay ngamba tsara tenenina fotsiny ankoatra izay ny fiatsaram-piainana ny vokatra azo tsapaitanana andrasana amin'ny tolona isan'izany izay isan'ny antom-pisian'izao fitolomana izao hoy ny fanazavana azo an'ito masina vetivety indray sika eo anatin'ity fampahalalam-baovao manaraka ity afaka mivalapatra tsara tsy misy mpanimbatsimbana ny vahoaka ny tomasina naneo ny heviny androany teo alohan'ny lapa ny tanàna ny fandibona aneo ny etaetany ireo ankolafikery samihafa la matateraka ny fandaram-potoana ary etra fanampy mpanazavana teto anolohan'ny lapany tanàna no amboim-pionan'ireo mpanao fitakina ny izo ny androany ireo GNZ sy ny vahoaka no niainga avitainy barikadimy ireo mpiasa amin'ny fahasalamana niainga avy tao amin'ny hôpitaly kely teo ihany koa ny fianakaviamben'ny fampianarana izay niainga avy tao amin'ny drenna atsinanana ny fandimbona aneo ny heviny teto ny ankolafikery samihafa nazavaina tamin'ny daholobe teto ny antom-pisian'ny komity mpandrindra ny tolona dia tsy nitsangatsangana fahatany fa nahazo alalana avy any amin'ny fohy be any Antananarivo ny antony bibiko tsisy lohany tsy mandeha napetraka izay andrindra ny fandaminana rehetrarehetra mikasika ny tolona tompoko lasy tompoko vavy mifandray amin'ny GNZ misy Tomasina izahay fa tsy napetrapetraka foagna na magnanognano foagna ny antony nananganana an'io tsy fizaragna plasy sanatria ny vava fa entina andrindra ny tolona isaorantsika voalohany indrindra atsika vahoaka ny Tomasina rehetrarehetra leo ny jadona leo ny fitondragnan'ny rajoely
isorantsika voalohany indrindra zareo tany Antananarivo izay nitaritiny Baba Clémence sy Lilia raha tsy nisy anjareo nitaritarika ny bidon jaune nandeha tany amin'ny Sénat tsy tonga tamin'izao atsika ka miatsika bravo mafy be zareo. Tsy mbola misy resaka seza aloha anjaran'ny vahoaka tompon'ny tolona ny momba ny fanapa-kevitra amin'ny fotoana mampety azy hoy ny loholon'ny Madagasikara Sidonira Arnirina. Ny KMT tompoko dia komity mpandrindra ny tolona sao dia mieritreritra ny sasany fa hoe efa remboko sy randeha hiady sezy kolasigny any Rajoely. Oka zava resaka komity mpandrindra ny tolona fa rehefa vita ny tolona ho antsika jiaby vahoaka ny manapa-kevitra amin'izay olo hitondra atsika. Ary ho an'izay olo jiaby ty hiditra agnatin'izay komity zany afaka mandray zahay tompoko lasy tompoko vavy tsisy akiliky tsisy ny olo tiatiagna zao fa halahala fa mandray olo jiaby ny tegnanay izay agnatin'izay komity mpandrindra ny tologno zany. Ary eto mivolagna moa zany ny ambaratonga isan-karazany zay mametraka fa hoe andoza la hitolo mbola misy mpiasa-panjakagna agny zay miasa ary miasa io tsara halane fa mbo tokony maneho firaisankina atsika malagasy jiaby amin'izay raha tsy manjary tsy mahaperta atsikany tsy miasa herinandro mba hisian'ny fiainana tsaratsara agnatiny 5 taogno 10 taogno ary ny avafara rehetra manontolo ke mamboary ho ela dia eritreritry ny ho an'izay magnenjiky ho antsika mitologno tao atsika tompoko tsy fahavalony fampandrosoagna fa fitadiavagna fampandrosoagna aleo mijaly agnatiny 5 andro tsy tokony mijaly agnatiny 50 taogno. Lesona ho an'ny mpitondra izay andray fahefana manaraka eo ny zava-misy amin'izao fotoana izao hoy hatrany ny loholona Sidonira Arnirina tsy miendrika ny vahoaka ny Tomasina amin'ny mareny vohitra raha toe-karena azy ny farim-piainana misy amin'izao fotoana izao. Maro ny ezaka zay nataon'olo ny tongavantsika amin'ny andro niany eto io ka ny andrasiko fitenenana eto dia tsotra. Atsika Tamatavy dia ilazaigny fa hoe kapitaly ekonomika ny Madagasikara. Mendriky izay fitenenana kapitaly ekonomika zegny ve ny fiainana atsika Tamatavy eto tsy mendriky atsika hiagnarana zany kanefa ny tokony hiadivantsika mafy tsy hiraviravitagnana atsikany mba hifagnaraka amin'izay agnarana zay ny fiainana atsikany eto Tamatavy eto mendriky izay kapitaly ekonomika zay koa ny fiainana atsika tsy araikiaraiky agny an-tokantragno agny. Magnino moa ny voaka malagasy no mitaregny tsy atsika ty hilahatra tsy atsika arety ny olo tsisy asa andragnontsika hagny fa atsika mitaky fiainana tsaratsara kokoa very ny zo fototra mahatsikatsika ny mpianatra fa tsy tafianatra ny marary tsy mahazo fitsaboagna tsahaza azy ny hanigny an-dragno zara raha homagna le mahavoky ny avenirantsika jiaby tô manalasala mba tsy hivolagnina azy fa hoe mahintigny ny avenirantsika jiaby ka eto ry havagnaby mitogno anare voaka ny Tamatavy tsy vaky volo hiaraka atsika andeha hitologno hitaky atsikany ny fialan'ny Rajoely sy ny firongony zay namotiky Madagasikara ray manontolo ankoatran'izany tsy hiahagna atsika tsy hijanogna atsika raha tsy miala iolabo zany za maharegny siosiondresaka agny hagnano fagnambaragna zany président hariva Rajoely eto volagniko zany engany aby fagnambaragna hivolagnany hoe hiala izy fo izy ko magnano fagnambaragna hiala izy mily entiny miaraka aminazy ty firongo anazy reo e ara manomboky misy miasa lola tsisy 8 cm amin'ny raha ke zany manomboky miasa lola tsisy 8 cm andeha iza ny fiarahamonigny nilamigny narategny lasagna iôly avake anata velakeo mbola herigny agnatin'ny fiarahamonigny koa anatra zike io e anatra ho an'izay mbola agnano politika avy afara anatra ho an'izay mbola hazo sezy avy afara tsisy raha mandrakizay zagny eto ambony tany rehefa mahazo sezy anao raha mahazo fahefagna anao aza hadigno fo io fahefagna io vahoaka nametraka azy taminao vahoaka koa afaka magnala fahefagna io ampela tagnan'olo jiaby tsarakaraiky. Pray tsy kombakomba tamin'ny namotena ny seampiarina lavanila i Ravatomanga sy i Rajoelina hoy ny solotena ny mpandraharaha
raha nandray fitenenana iankina ny impirenena ny filiera vanille tsy zakan'ireo mafia reo ny mahita côtier nanjary sy ny tsogadina noho n'io vanille io tsy zakan'jareo koa nahita ny mpandrara jorofo ny egny ny lamigna maro ny fika maloto fa misampahany vitsivitsy irisahako eto ny zavatra nataon'jareo voalohany de ty ary Ravatomanga no ambadiky zany rehetra zany raha ka fa miteny hoe miala Rajoely mingora Ravatomanga Rajoely sy Ravatomanga rangory fototra ny afo ino ny zavatra nataon'jareo napetraka an'jareo fa hoe haeny farany vitsy ny olo mahazo agrément amin'ny lavanille ny exportateur côtier jiaby andeha ampiasaigny ho lasa collecteur ny ery mafia ka izay ny antony mampijoro za eto miantso atsika jiaby misehitra amina vanille jorofo lentsy hagnamafy ty tolona ty tsy diso anjara ihany koa ireo sendika maro samihafa tamin'ny fanehoan-kevitra indrindrindrindra ao anatin'ny pôly ome daholo ny zonay zay rehetra mitapana tao anatin'io ny prime ny cadeau fin d'année indrindra fa ny volan'ny veroera zay tsy nandrasanay karama nandritry ny telome volo taogno 2012 ka hatrany amin'ny hatramin'izao satria natao nahazonay formation nahazonay certificat io asa tsisy pahay io satria na zay rezavany andafy ary ny sambo makany tsy mahay azy io fa zay manao anazy ka zany fa gnitsakitsany aminay ny deflatena koa zay kanefa de tambatambazany mena vola tsy miaraka mitetikasa fiarina tsy hita zany vola zany fa nakepiky zareo ao anatin'ny pôro ao ka noho zany nitanjonay raha mbola eo io mpitondra fanjakana io sy lova iany Rajoely de tsy ho azonay ny tombotsy ho anay nanao ny asany araka ny tokony ho izy ireo mpitandro ny filaminana nandritra ny etsika izay nitanterahana androany teto Tomasina ny any tombo isan'ny fitakinana mandritra ny tolona ao Mahajanga nanomboka androany alatsinainy nahitana ireny mpianakaviana nampisa ireo mpianatra ankoatra izay mitoy ny fitokonana ataon'ireo mpampianatra ny sekoly mpanjakana na avy amin'ny fampianarana ankapobeny io na fampianarana teknika Anja Robert ny any tombo ny olo-pirenena nanatevin-darana ny tolona sy ny fitakiana ataon'ny mpianatry ny université ny Mahajanga sy ny GNZ ny andro ny alatsinainy 13 oktobra 2024 isan'izany ireto reny mpianakaviana ireto tsy avelantsika horery ireo zanakatsika ireo fa indrindrandrindra ireo zay voan'ny herisetra nanosika na indrindra zany hitsangana satria betsaka ny herisetra ary koa mibetsaka koa ny tsindry azolena zay mahazo ny taranaka ka manomboka izao dia hitsangana matoa ny zavatra tsy niova tao anatin'ny 80 taona misy rafitra mila fiovana ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay tsy miova kosa ny fitakiana fa ny fanovana rafitra sy ny fanatsarana ny tontolo ny fampianarana ao amin'ny amboaratonga ambony ho an'ireto mpianatra ny université ny Mahajanga ireto taky zahay ny fagnovagna ireo institut ho lasa faculté fa ato amin'ny université de Mahajanga dia établissement roa ihany no faculté fa ankoatran'izay dia école azy rehetra magnaraka zany université de Mahajanga dia tsisy laboratoire toeram-ponenina ratsy mitaky zay ny fagnovagna io samy marary avokoa ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara araky ny fitakinana ataon'ireto mpampianatra ny mpahandrara avy ao anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ireto izay mitokona tsy miasa eto amin'ny lycée Philibert Tsiranana no ireto fitakina maromaro ireto avoao tsisy atakandro ny décision de recrutement nay stagiaire andiany araiky amin'ny 24 telo amin'ny 24 mba ahafahanay manatanteraka amin'ny fomba ofisialy ny asa mampanabe anay manaraka izany tsy akenay ny tranga ahitanareo nanao formation niaraka taminay nandritra ny roa tona besoin nefa tsy tafiditra ao anatin'ny lista afaka mangataka ny fitoviana sy ny rariny
izay marary ny fanabeaza mijaly ny mpanabe angatanay ny fanomezana ny zony feno tony andamité de logement intégration mba hahafahanay mpampianatra miaina ampahamendrehana agnatin'ny telo tagno tsy nisy recrutement nandeha tato raha toaka tamin'ny fitondragna teo aloha asolontegna ny framana CNFP dia mitaky recrutement fo be fa tsy misy apetraka intsony tsy mety aminay le condition hoe resina 26 000 mandalo condition 2028 tsy mila an'izany tompoko zay fo mila recrutena miaraka ny frama jiaby sy ny NS miaraka amin'ny CNFP reo nanakatona ny varavarany ihany koa ny lycée technique eto Mahajanga no ireto antony maromaro ireto ho famerenana ny asin'ny mpampianatra mpanabe sy ny fanabeazana dia manao izao fanambarana manaraka izao izahay fitakina fampiakarana ny andamin'ity rehetra mifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny recrutement fampitomboana ny poste budgétaire amin'ny enseignement technique famoahana ny vacation manomboka ny taona 2022-2025 intégration fikarakarana dossier systématique frais d'installation fitakina fampiakarana ny karama mpampianatra sy mpandrara amevanina ny fikarakarana ny maroboninahitra atao systématique mandra-pivalian'ny ireo fitakina rehetra ireo dia nanapa-kevitra izahay fa ampitsahatra ny fampianarana tsy misy sekolim-panjakana misokatra araka izany eto Mahajanga manomboka amin'ny fanabeazana fototra no ireo antony maro voatanisa teo ireo fitakina izay saika hitovizana toy ny ho an'ireo mpianatry ny université manerana ny Madagasikara ny fitakina ny recrutement massif toy izany ihany koa ny fitakina maro samihafa ny amin'izo tokony sitrahan'ireo mpampianatra sy ny mpanabe ao anatin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny ministera ny fampianarana teknika toy ny izay hetsika fitakina izay atrany tsy ny génération Z irery ihany no nirotsaka an-dalambe afa noho ny antso izay nataon'izy ireo dia saika tazana nanio ny antso avokoa ireo ankolafikely maro samihafa ahitana ny syndicat ny fiarahamonim-pirenena ary ao koa ireo antoko politika namaly ny antso fanampanazavana niala teo amin'ny kianjan'ny famarinana ny hetsika izay notarian'ny génération Z sy ireo syndicat maro ary ireo mpanao politika sy ny fiarahamonim-pirenena izay nazo ny hôpital Tambobe ary nanohy teny amin'ny dirène Matsatambony izay nanao fanambarana moa ny ampiato tanteraka ireo fampianarana eo anivon'ny sekolim-panjakana rehetra ato amin'ny dirène Matsatambony izy ireo izahay fampianatra mpanabe ary mpandrara rehetra eto amin'ny dirène Matsatambony dia manao izao fanambarana izao voalohany mikatona daholy ny sekolim-panjakana rehetra manerana ny dirène Matsatambony manomboka ny olatsinainy fahatelo amby folo ny volana oktobra ary tsy farana izany raha tsy voavaly ireto fitakena manaraka ireto fandrota karama zay tsy nisy tanatin'ny taona maromaro ho an'ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra ny fandaovana ny andamin'ity rehetra izay mahakasika anay mpampianatra ohatra ny transport ny copie ny encadrement fampiakarana io andamin'ity de logement na hofatrano zay 4,000 sy ray alina ariary io ho lasa ho 3 hetsy ariary fampiakarana ihany koa ny volan-jaza zay kely de kely 20 ariary asana zaza manao ahoana ny mety omena 20 ariary zany anjarantsika ny mieritseritsy fanafainganana ny reclassement be de be ny mpampianatra ny mianatra nefa ny reclassement tsy mandeha mihitsy hatramin'izao ohatran'izay koa automatisation zany hoe atao tokony ho mandeha automatique ny fikarakarana ny avancement fa tsy papérage be baiboly be aby filafilaina be vao mivaly le izy manaraka an'izay ny resaka intégration zay anatiny efa firy taona firy moa nefa nanao fifanarana rakasa efa mihoatra ny 5 taona nefa mbola tsy intégré hatramin'izao fotoana izao eo ihany koa angatana indrindrandrindra ny recrutement ho an'ny sortant ny ENS CNFP ary ireo maître frama ireo etsem-pamaranana dia averina ihany fa mikatona ny sekoly rehetra rehetra eto Matsatambony manomboka zao masinandron'io zao tsy janona intsony ny hetsika raha tsy midina kianja avokoa ireo ministera rehetra eto fianaran-tsoa izay efa maro ireo manatevin-darana ny tolona toy
toy ny izay hetsika fitakiny izay hatrany tsaingy azo ny tolo iary indray sika eo anatin'ity fampahalalam-baovao manaraka ity mitoy ny tolona mampiala ny Andry Rajoelina sy ny firongony ho an'ny tolo iary. Ankoatra izay dia mitaky ny fialana ireo olom-boatendry eo amin'ny faritra ihany koa ny vahoaka. Fanampy mpanazavana. Mitoy ny tolona ampilaminana namakivaky ny tanàna ny Toliara ho an'ny androany. Maro ny tonga nanatevin-daharana ka samy nanao ny fanehoan-keviny manoloana ny zava-misy ankehitriny. Eto tsika amin'ny antsika toy mahereza tsika fa maro ny raha tsy mety. Io raha tsy mety io tsy ho voatsika tanisa iaby io. Fa magnome exemple fotsiny aho. Io de resaky kodikody io. Izy aminareo no afaka mivola fa ze fidira amin'ny asa-panjakana rehetrarehetra tsy maintsy mandoa vola. Marina ve zany sa tsy marina? Manaraka an'izay misy koa nataon'ny fanjakana lafa ia zany ro miziriziry maneho ny hevitsao sambory de gadra. Tsy fomba zany laha tantandalagna mariny lafa maneho hevitsy le olo tsy gadranao. Ka aza manaiky an'izay tsika rehetrarehetra zao fa mahereza tsy maintsy misy ny tolona. Zay amerenako azy hoe isaorotsika lahe kapisate fa miaro an'igny vahoaky ka tohizotsika koa natoy amitsika engany ka ny mpitandro filaminana eto mba hagnaraky raha nataony kapisate iny. Tetsy ankilany nanamafiany koa ny avy eo amin'ny fanoherana fa mitoy ny tolona ary takin'izy ireo ny fitsinjaram-pahefana raha ny fanazavana ary mitaky ihany koa ny fialana ireo mpiray tsy kombakomba amin'ny Andry Rajoelina eto Toliara. Hikabary i Andriamatoa Andrinirina Rajoelina. Mbola tsy hay hoe ino zay kabarin'izay. Fa arakaraky ny mampihenjana azy zany no hampihenjana an'ilay tady zany. Ka tsy ho vita mora ity tolona ty. Ary tsy ho moramora ny hiatrehana ny tolona laha ohatsy ka mbo miziriziry Andriamatoa Andrinirina Rajoelina. Misy karazany maro ny fandehan'ity tolona ty. Ny mpianatra dia tena mitaky zay rahanay aminy, mitaky an'izay rafitra zay hiova. Na olombelona iza dia ny rafitra zany tena mampanahirana ilay mpianatra zany. Ny tsika eto koa tena sahirana mihitsy zany tsika raha tsy misy ny fitsinjara pahefana ny décentralisation tena izy zany. De toute façon zay décentralisation zay efa anatin'ilay constitution tsika. Fa tsy réaliser zany zay décentralisation tena izy zay. Ya araky ny resantsika eto moa ny mpianatry université tanora tovy aminay ary anisany an'ireo mamaritra ny génération Z. Androany tsika révolution populaire no atsika eto Madagasikara. Zany hoe tanora manana conviction, tanora vonona hanova zavatra eto amin'ny firenena. Zay ny azotsika lazaina hoe arma izay farany efficace ananatsika hanohizatsika an'izao tolona zao. Ary tsinjeko eto fa mbola tsy vita ny tolona. Ankoatsy ny fitakian'ny fialan'ny Andry Rajoelina dia tsy maintsy mitaky ireo maray tsy kombakomba aminy eto Toliara koa izahay avy ato amin'ny fanoherana na olom-boafidy izay na ireo vahoaky maro anisa. Manoloana izany dia mitaky ny fialan'ireo olom-boatendry ato amin'ny faritra sy ny ben'ny tanàna ihany koa ny olom-pirenena. Efa resy satria fantany hoe tsy gasy izy dia fanody any an-tanindrazana. Manarak'izay araka ny havatra zay fanomenay dia takinay ny fametrahana ny faritra Mizakatena. Hafatra ho an'ny gouverneur na Simandrefana. Tsy ara-dalàna ny filohana an'endry anareo. Tsy ara-dalàna arak'izay ny premier ministre nanendry anareo. Na ny anaranareo tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorena. Dikany dia nizao dia mametra fialana. Takiny Toliara Atsimandrefana ny fialanao Andriamatoa gouverneur tsy ara-dalàna.
takinay ato aminao ampiany koa ny fialanao andriamatoa préfet fa anao fosotra andrezareza tontolo iany manarak'izay takinay ny amoana ny reny olo sambosamboronareo reny takinay koa ny amoanareo an'le gadra politika indrindra fa reny zanaka mifaritra reny nareo sy fokotany nitendrery ano reny tanatoy nisy fifidiana fa fifidiana io nanino halatsy fifidiana be ny tanàna farany teo zay ka manao kory koa be ny tanàna io miala ny be ny tanàna fa oapetraka ivahoaka ny be ny tanàna lany amin'ny fomba démocratique tompoko lasy tompoko vaky nareo directera régional ireo tsy ara-dalàna koa nareo raha fa tsy ara-dalàna ranjoelona metraka anareo dikany talefatra rehetrarehetra araka izany dia nanentana ny vahoaka ny toliara rehetra ireo tonga androany hanatevin-daharana fa mitohatra ny tolona ary tsy hijanona raha tsy tratra ny tanjony ndidina andalam-be mitaky ny fialany Andry Rajoelina omaly ireo mponina tao an-talahy tsy nitsahany totongana ho izy ireo ny vidiny lavanilina tany an-toerana goragora ny foto-drafitrasa hanampiny ny fampanantenana pôkaty ataony Andry Rajoelina fanampy mpanazavana efa tegna leo amin'izao fitondrana jadona sy fitondrana manao ampimamba ny toekarena izay tariny Andriamatoa Rajoelina sy ny firongony izao tena tsapa eto fa miray antsika malagasy miray amin'izao tolona izao miray amin'ny ady atao amin'ny jadona miray amin'ny ady atao amin'ny mpandrebireby ny vahoaka malagasy izao oka itsika oiray tsy mivaky ho an'ny tolona satria masina loatra ny tanindrazana tety Madagasikara mamitsika ity dia iny lafim-baovao indray no hoe antsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'izao alin'izao tompoko lasy tompoko vavy isoriny anao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao ho an'ny raha mpitsondray felo matompoko Université privée de Madagascar. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Université PEF. Parcours, études et formations. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Elmondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Elmondes. Vous a présenté ny vaovao. Avec Yassine, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.